Anatin'ny tontolon'ny fampianarana ihany koa ny fampianarana ho an'ireo ankizy sy ny fiatrehana ny fetiny Noely ao anatin'ny famaranana ny telo volana voalohany ny taom-pianarana telo ambin'ny folo sy roa arivo efatra ambin'ny folo sy roa arivo tokony moa amin'izao ny collège Ambinitsoa Mehana tamin'ny ity androany ity indrindra raha dia nisy ny hetsika Noely ny ankizy no tanterahana teo anivony ity sekoly ity nentina Anamariana izany sy Anamariana ihany koa n'izao fetiny Noely izao nanao fanadihadiana Ravaka Andriamanala nakansary mamy Rasamely. Noely ny ankizy no iantsony ty hetsika andrano tanterahana teto anivon'ny collège Ambinitsoa Mehana ity hetsika izay efa fanao ny sekoly isaky ny famaranana ny telo volana voalohany amin'ny taom-pianarana. Nampahafantarana teto ireo ankizy telo mendrika indrindra isaky ny kilasy ny alohana natanterahana ny fizarana ny bileta mirakitra ny notin'ireo ankizy nandritra ny telo volana voalohany. Vavy daholo ary reto namena azo tableau d'honneur ary. Amin'ny Manuel ny ankizy azy dia ny fandimina indray anjara tamin'ny alalan'ny hira manamarika izany fetiny Noely izany ireo kilasy teo anivony ity collège ity. Misy ihany koa ny fizarana vatomamy sy ny hetsika mofomamy nataony ray aman-drenin'ny Frame mateto. Isaky ny fiafaranany telo volana iray dia misy hatrany ny hetsika fialamboly izay tanterahan'ny sekoly. Hetsika manaraka izao amin'ny telo volana faharoa iny dia ny ataonay hoe journée récréative izay fanao isan-taona koa eo amin'ny famaranana ny telo volana faharoa zany izay manao an'ilay journée récréative io amin'io ndraiky izy mampiseho ny zava-bitany koa hetsika ara-kolotsainy io isan-kilasy zany tetika mampiseho zavatra vitany. Dia ny anankiray koa zao le fivoahana indray iny any ivelany mihitsy ny hoe tsipika valan-javaboary amin'ity taona ity zany izay dia mikasa ny tsipika ny valan-javaboary ny Ambohitately miaraka amin'ny Taneva. Ankizy anjato no mianatra eo anivon'ny sekoly izay mitsinjara manomboka ny amin'ny Agarabolo ka hatrany amin'ny dingana ambaratonga fototra faharoa.